Zay ny akony etsika tetsy Analakely fa tontolo politika amin'ny akapobeany kosa indray dia nanao fanambarana omaly ny birao mpandrindra ny antoko leader Fanilo avy any amin'ny faritra Androy. Ho azy ireo dia Jean-Marc Sarakoto mamonjy irery ihany no filoha nasionaly tokana mpitarika ny antoko leader Fanilo. Andriamatoa Jean-Marc Sarakoto mamonjy ihany no filoha nasionaly tokana mpitarika ny antoko leader Fanilo hoy ny birao mpandrindra ny antoko leader Fanilo avy any faritra Androy. Nosiritan'izy ireo tao anatin'ny fanambarana omaly fa tsy manan-kera ny birao hafa kotrony. Amran leader Fanilo na mpitambanao zany dia manao pabemas zany fa Rakoto mamonjy Jean-Marc zany no filoha nasionaly ny leader Fanilo fa sy ankoatran'izay zany dia fa tsy ekeny membre rehetra araky ny fanambarana fasary taty Antananarivo mikasika ny fankapavana ny fipetrahany birao nasionaly ny leader Fanilo. Mikasika manokana ny faritra Androy miantso ny fandraisana andraikitra mpitondra ny mpikambana ny leader Fanilo manoloana ny tsy fahandriam-pahalemana ny toerany. Mpamenao zany dia miresaka tsy fisan'ny fandriam-pahalemana. Zay zany tena zavatra laram-pahamena satria na dia hamokatra ny olona na dia hanao ny fampandrosoana zay targetany leader Fanilo zany dia ny fivoarana ara-toe-karena zay fototra ny fiainan'ny malagasy zay misy fiantraikany amin'izao krizy iainan'ny malagasy zao nefa ny fandriam-pahalemana tsy mandroa le olona zany. Io zany tena laram-pahamena manairana ny mpitondra rehetra zany mba hijerakaiky an'izy io na dia fa nisy vahaolana mbola mirongatra ihany resaky tsy fisan'ny fandriam-pahalemana. Nisongadina ireo nandritra ny fananatan-pano gazety ny tanteran'ny leader Fanilo Androy izay natao omaly teny amin'ny foibe nasionaly ny antoko ity etsy Ampasan'ny Sadoda. Izay ny eo amin'ny tontolo